Ya, mbola manolotra fiarabana indray zany ny tegnako amin'izao fotoana zao. Ohatsika zay manaraka zao ronan-tsary zao. Tsy alavela moa ny resaka fa ny zavatra tiako atongavana ihany koa zany farany de ny mahakasika antsika malagasy mihitsy. Efa niresahana moa ny province efatra, efa nalefako vidéo any aminareo any. Fa nefa kosa mbola misy anankiroa ny sisa tavela de Diego sy ny Tananarivo renivohitra. Ka mbola manentana ihany moa amin'izy roa reny. Fa tsy voaresaka eto intsony moa fa mbola alefa indray zany ny vidéo manaraka mahakasika ny renivohitra ny Tananarivo sy ny province ny Diego. Fa ankehitriny kosa ny tenako hanao fanambarana antsika rehetra, antsika malagasy rehetra maneran-nosy. Tonga eto amintsika zalahy, marika tatandraza. Ambara amintsika, tsara mampafantarina amintsika fa izay hitanao io tsy olona inona, tsy inotsinony. Ya, fa mba tonga eto zahay niantoka ny frenay ny dépense-nay rehetrarehetra avy tany amin'ny toerana misy anay tany de tonga eto zahay amin'izao fotoana zao hanotrona hiaraka hiady aminy fa tena hitanay fa ao anatin'ny marina ny fanovana sy ny firosoana lalina amin'ny toe-karena indrindra fa amin'ity Madagasikara antsika ity. Tsy resaka politika velively azy, efa nataonay ny fikarohana ary nataonay koa ny fanadihadiana hoe maraka tatandraza ty ve tena tafiditra ao anatin'ny politika satria izy manko tsy nilaza efa hitantsika any fa hoe mpanompon'Andriamanitra de ahoana indray zany filoha republika de ahoana koa zany. Tsy zany velively mihitsy, tsy resaka politika velively mihitsy. Le olana mantsy tsy fantatra antsika natao hoe politika. Raha tsara hoazavaina tsara zany ataoko hoe ny atao hoe politika zany de hoe fanatsarana fiainam-bahoaka, zay natao hoe politika. Zany ange tsy asa ratsy natao hoe politika fa le olana fotsiny ny politika zany amin'ny mpanao politika iarahantsika mahita amin'izao fotoana zao mpanao politika andre manam-pahaizana ireo zany de hoentina hisolokina ny hafa, hoentina hanambakana ny hafa. Zay zany zava-misy. Fa ny tena marina politika zany fanatsarana fiainam-bahoaka. Antsika vahoaka zany tena tokony hoe hibahan toerana tena hoe antsika vahoaka zany tompony zany politika zany. Hitondrasana an'izany politika zany. Fa izy io zany hoentin-jareo amintsika vahoaka le izy fa nefa hoentin-jareo amin'ny fanambakana fisolokiana, hoentin-jareo amin'ny fanapotehana antsika vahoaka indray zany le izy. Ka ny tiako ampafantarina tonga eto amintsika Andriamatoa Maraka Tatandraza io tena lehilahy mahery fo marina izy ary tena vonona hanarina ny firenena. Zay nge mahatonga izy tsy amen'ireo fanjakanareo laky. Zay mahatonga ireo fanjakanareo manao video recherche hoe samborina Tatandraza aloha atao any ihera-jananam-piana mihitsy fototra an'izay zavatra zay. Fa nefa maraka anareo raha vao misy olona hanarina an'ity firenena ty efa tsy mahagaga fa efa zay ihany ny zava-misy de efa tsara ampafantarina antsika fa andao zala antsika roso lalina andeha hanavitra ny teny noson'azantsika ty. Efa tsy fanjakana intsony ny andrasana, efa tsy rempanao politika intsony. Atsika efa varena miaina ny resaka mpanao politika intsony fa efa tsika vahoaka zao ny mikonkondao atsika, mikonkony ty kokontsika ty ampiasaina. De mikonkony kambakambana de farany amizay mety havita zavatra goavana sy lehibe ka tafita amizay tanjona tiantsika ireny atsika Madagasikara mandroso tanjona manan-karena de zay raha lasarana vavy no ampafantariko antsika de manao mandram-piona sy mandram-pitafa amin'ny manaraka.